Résultat azon'ny tany filaminana azon'ny polisy pireneny teny Toamasina makasika ny fanararaotana aranofo ny zaza tsy ampy taona mba hazahoana tombotsoa manokana. Dia izy io ma zany zavatra niseho teny Toamasina tamina fokotany anankiray. Tamin'izay fotoana zay ma zany efa andro maromaro nikaroanay tany filaminana io resaky fanararaotana aranofo io. Dia tamin'ny alina ma zany midina tena nitoerana izahay. Dia tratra soamatsara tao ma zany ilay olona roa mpivady izay nanao ny asa ratsiny, izany hoe mampiasa zaza tsy ampy taona 12 ans ka hatramin'ny 17 ans, 12 taona ka hatramin'ny 17 taona ry zareo tambatambasana vola mba ahafahana mampiditra n'ilay ankizy ao atokantrano zareo. Dia rehefa tonga ao ilay ankizy dia forsena aboridana. Dia miaraka ny teneniny zareo amin'ilay ankizy izay tadiaviny zareo dia omena 2 alina ariary. Fa rehefa tonga ao dia 2 alina ariary omeniny zareo an'ilay ankizy, izany hoe aboridana zareo ilay zaza dia alaina sary dia ampitenenina amina video fo kely ilay zaza. Dia iny sary indray zany rehefa avy eo dia amidiny zareo amin'ny vahiny amin'ny sarany 5 alina ariary. Dia nataonay ma ny fanadihadiana makasika an'izay zavatra mamoetra zay tsy azo ekena zay, dia miaikimeloka vitany izy roa mivady, ary nataonay koa ny fianonan'ireo ankizy ireo mitovy tsisy valaka amin'izay ihany koa ny tenin zareo. Ka manoloana an'izao zavatra zao ma zany dia mandray andraikitra tandrify azy ny polisy pireneny Toamasina, ary tsy ho ela dia atolotra ny fampanaovana ny raharaha.